Eo amin'ny ivon'ny fampianarana kosa izany dia tamin'ny sabotsy teo no nanatanteraka ny ivon'ny fankalazana ny faha 30 taona nijoroany kolejy Mbinitsoa sabotsy Namehana tamin'ny alalan'ny sakafo ara-pirahalahiana no nanamarihana izany tetsy amin'ny restaurant Sahamadio Manjaka Ilafy. Jimmy Maradaniela sy Mami Rasamuely. 30 taona tamin'ity taona ity no nijoroany kolejy Mbinitsoa sabotsy Namehana. Fiaraha-misakafo no nanamarihana ny ivon'ny fankalazana ny asabotsy fahiny ny volana May teo tetsy amin'ny restaurant Sahamadio Manjaka Ilafy. Amin'ny fahatelo no volana Jona ho avy izao no amaranana ny fankalazana ny faha 30 taonan'ny sekoly. Tanjon'ny sekoly ny anadio sy anatsara ny ivelan'ny sekoly amin'ity taona ity. Mampisahala amin'izao ihany koa ny fanabeazana izay ampitain'izany kolejy izany ho an'ireo taranaka faramandimby rehetra dia ho samy hatratra ny 30 taona manaraka indray.